marika tatandraza kadidan zay natolotsy Jesosy Kristy avy any Nazareta, zay miaraka am Jesosy mivantana, mpanompon'Andriamanitra lehibe, mpitory filazantsara goavana eto amin'ny firenena, mpagnavotsy sy mpamonjy, iraka lehibe farany dernier grand messager de Dieu, ambassadeur du sel, solotenan'Andriamanitra, solotenan'i Jesosy Kristy, azo antoka fa hanavotsy sy hamonjy atsika. Fa naninona no halatsika? Fa naninona no enjehitsika? Fa naninona no aratsitsika nefa irak'Andriamanitra hanavotsy atsika? Dia aleotsika zany misafidy ny satana devoly, aleotsika misafidy politika, mpanao politika. Rivoaka malagasy, tongava saina tsika fa tiantsika Jesosy Kristy. Tia hamonjy anao Jesosy, zay ny antony andrana. Tia hanafaka ny Madagasikara, tia hamonjy zao firenena zao. Tsy tokony hanaiky mihitsy tsika am'izao fotoana zao hoe hifidy mpanao politika, satria efa haitsika ny aretin'ny mpanao politika. Iha moa tsy mahalala ny aretin'ireo mpanao politika ireo. Za aloha raha manahaky za manokana de fa tsy d'accord am mpanao politika satria efa namotiky ny fireneko, efa namotiky ny tandrazako, efa nivarotsy firenena, namotika ny Madagasikara, de mbola betsaka amitsika ihany te hifidy mpanao politika. Fa maninona atsika no mifidy mpanao politika ry vahoaka? Ndao hifidy an Jesosy, tohano kadidan, zay natolotsy Jesosy Kristy filohan'ny Madagasikara. Hamonjy sady hanavotsy anao, hagnafaka anao, hamonjy anao sady hagnafaka zao firenena zao. Zay mahatonga zao miteny aminao hoe tianao Jesosy. Tsy mahafoy atsika malagasy mihitsy, tsy mahafoy any Madagasikara, te hanafaka zao firenena Madagasikara. Zay mahatonga zao tonga eto mba anamafy fa tokony ho dinihinao ihany no fidinao, safidinao. Ka fidio, marika tatandraza ho filohan'ny Madagasikara, tianao Jesosy. Izay zany hafatra manaraka de makasitraka anao nagnaraka ny sotra toko.